ankafaliana lehibe tokoa ary ny arabanantsika rehetra mpanaraka sy mpiaino ny radio Don Bosco amin'ny fahatratrarantsika ny fetiny Noely 2024 eto ihany koa indrindra amin'izao akatoky ny fahatongavan'ny taona vaovao 2024 izao no tondrana ny firarian-tsoa ho antsika mianakavy amin'ny taom-baovao 2024. Ry havana mahafaly anay Salesiany Don Bosco ny manolotra ho antsika dingam-baovao izay ataon'ny radio Don Bosco. Izy ity moa dia avy amin'ny fangatahany be sy ny maro ihany indrindra fa ianareo mpanaraka ny radio Don Bosco dia samy naniry ny mba handinganana misimisy kokoa makany amin'ny lafiny haino amanjery, izany hoe ho hitantsika taratra amin'ity page vaovao izay ofron'ny radio Don Bosco ity, ireo sary sy hetsika samihafa mahasoa ny fiainatsika, fiainam-pianakaviana, ny fiarahamonina ka mitondratsika amin'izay page Facebook vaovao dia ny RDB Live. Erzana aseho amin'ity RDB Live ity ireo endry mpiarahamonina samihafa, tantaran'ireo olo-masa ihany koa modely ho an'ny fiarahamonina, ny lafiny fanabeazana izay naharay sy mpampianatra ny tanora any Masinday Joan Bosco. Tiako ny miantso tsika mianakavy hiara-misalahy satria azavaty-drano izy tia tsy vita raha tsy fanakonana, mila ny fifanampiana, ny fifanohatoanana mba hatomombana izay rehetra ka sahintsika atao. Dia izany indrindra no isorako mialohanareo rehetra izay efa mpankafy ny radio Don Bosco ary indrindra inoko fa hankafy ihany koa ny RDB Live izay hosokafantsika izao. Makasitraka anareo rehetra ary arengany Andriamanitra hanampy atsika amin'izao dingam-baovao iarahantsika manao izao. Saotra anareo.